Tompoko vavy atao anatin'ny fandaharana tsy ho tompotrano miony mivantana avy aty amin'ny renivohitry ny faritra Amoronmania miainga avy eto Ambositra izany fandaharana tsy ho tompotrano miony izany iarahana amin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra teny ny gouvernemanta Ramatoa Lalatiana Andriatongarivo. Miarabanao Ramatoa Ministra atao anatin'izao fandaharana izao tonga soa ihany koa aty amin'ny faritra Amoronmania. Dia misaotra indrindra Jean Nomenjanary miarabanao, miarahaba ny teknisiana rehetra izay mandray feo sarantsika amin'izao atoandro ny zoma zao dia miarahaba ny mpijery sy ny mpieno rehetra ny RNM sy ny TVM manerana ny nosy izay mandray mivantana n'izao fandaharana izao sy ireo onjam-peo tsy miankina fahitalavitra tsy miankina ihany koa manerana ny nosy izay mampita nyity fandaharantsika ity ary mazava ho azy manasa anao ampanajana vahoaka malagasy na aiza misy anao manaraka nyity fandaharana ity hatramin'ny farany. Voalohany Ramatoa Ministra mahazatra ny vahoaka malagasy ny fisian'ny filakevitry ny ministra isaky ny seny gouvernemanta isaky ny alarobia tsy nisy izany filakevitry ny ministra zany ny alarobia teo, inona no antony? Ya, efa nitenena ihany moa tamin'ny heriny izay dia ampatsahivina hoe tsy nisy tokoa ny filankevitry ministra, tsy nisy ny filankevitry ny gouvernemanta tamin'ny alarobia lasa teo satria nisy toromarika nomeny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta dia ny partahandreo mpikambana rehetra ao anaty gouvernemanta any amin'ny faritra aty amin'ny faritra zany izay niara-pahavoazana sy nitondra takaitra tamin'ny rivodoza Batsiray farany teo dia misy ihany koa moa ny rivodoza Dumaco izay vao miainantsika tany amin'ny tapany avaratra Atsinanana Nosy iny dia miparitaka zany ny mpikambana gouvernemanta ohatrany ny tena manokana zao dia avy any Vakinankaratra ny tonga aty Amoronmania ireo mpiara-miasa rehetra afo anaty gouvernemanta saika miparitaka amin'ny toerana miara-pahavoazana vokatry ny rivodoza dia izay ny antony hoe tsy nisy mihitsy aloha ny filankevitry ny ministra tsisy ny filankevitry ny gouvernemanta. Ankoatran'izay filohan'ny repoblika fantatsika fa lasa any ivelany nanatrika ny fivoriana tampony fahaenina ny vondrona Europiana sy ny vondrona Afrikana dia tsy eo izy zany amin'ity herinandro ity dia amin'ny herinandro ambony indray zany tsika vao misy izay filankevitry ny gouvernemanta sy ny filankevitry ny ministra izay. Ie mazava zay Ramatoa Ministra fa araka efa teneninao tao dia hoe mahazo baiko ianareo ministra midina aty amin'ny faritra inona no antondianareo zany rehefa midina aty amin'ny faritra sahala amin'izao? Ny toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika dia hoe manampy ny vahoaka malagasy amin'ny fanarenana tsy maintsy atao taorinan'izay rivodoza izay mijery ny fahavoazana ahafahana manafaingana ny asa fanarenana izay tokony atao. Araka nambarako teo dia teo ny rivodoza Batsiray teo ihany koa ny rivodoza Dumaco efa mananontany ihany koa ny hoe eminaty asa moa fa dia akintsika amin'Andriamanitra ny fandehany fa ireo rivodoza teo aloha zany tena namela takaitra taty amin'ny faritra isan-karazany dia misy ilay tokony hatsapany vahoaka malagasy hoe eo ny fitondram-panjakana présence de l'État moa ny filazantsika azy ny fanehoana firaisan-kina amin'ny vahoaka malagasy ihany koa anatin'izay hoe fifameezan-tanana amin'ny asa fanarenana izay ary indrindra moa zany isoroka an'ireo tranga mety hoe hanampitrotraka n'izay fahavoazana izay ohatrany hoe ny ministra ny varitra zao dia mitety faritra mba misoroka ny hoe mety ho fiakara ny vidiny entana vokatry ilay rivodoza ny lalana simba izay tokony hoe arenaingana na ihany koa asiana fanamboarana dia melosoroana zany mety hoe fahampiny ny fahavoazana taorinana izay rivodoza izay dia manarina avy hatrany moa zany mazava ho azy. Eo ihany koa ny ministra samihafa samy mitondra fanampiana zany sy tohana amin'ny departemanta iantsoroany tsirairay avy ohatra hoe ny fanabeazam-pirenena, ohatra hoe ny fambolena, ohatra hoe ny asa vaventy dia samy manao ny asa tandrify azy avy zany izy ireo. Ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta zao avy any Sainte Marie dia ao Tomasina manampy zany ao anatin'izay hoe vanim-potoana aoriana ny rivodoza izay. Ilay ny tena zava-dehibe dia hoe mila hatsapany vahoaka zany araka ny toromarika ny filohan'ny repoblika hoe eo ny fitondram-panjakana ary manampy ny fitondram-panjakana ny fandraitanana amin'ny vahoaka malagasy amin'izay fanarenana sy ny fiatrehana ny vanim-potoana sarotra vokatry ny rivodoza izay. Ianao zao ministry ny serasera sy ny kolotsaina
nidina tao amin'ny faritra Vakinakaratra zao ihany koa ianao aty Amoromania inona no tena ataonao zany raha ohatra hoe zay ny asa ataon'ireo ministra sasany amin'ny mahakasika an'izay vokatrino? Za manokana moa ministra Piano faritra Vakinakaratra dia mazava ho azy zany vao vita ny rivo-doza Batsiray satria anisan'ny ara-pahavoazana ihany koa ny faritra Vakinakaratra indrindra ny tapin-tanàna Antsirabe dia nandeha tany ny tena zany mitondra n'izay fanampiana izay andreo mpiray tanindrazana Trabona dia mbola niverina tany ihany koa talohana tongavana teto Amoronmania teto Ambositra zany mitondra ny iraky ny filohan'ny Repoblika dia ny fizarana ny Vatsitsinjo sy ny Varitsinjo ary teto Ambositra ihany koa dia mbola manatanteraka n'izay toromarika filohan'ny Repoblika izay nilaza hoe ny toerana rehetra trapavoazana mila fanarenana aingana dia atao Tagnamaro dia ny Tagnamaro moa araky ny fantatsika dia ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no tompon'antoka voalohany aminy dia toromarika filohan'ny Repoblika hoe mba eo ambany ny fandrindrany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina zany ny fanatanterana ny Tagnamaro dia ny hôpitaly CHRR zany Ambositra dia anisan'ny trapavoazana vokatr'izay rivo-doza izay dia nanovatsika Tagnamaro izy androany ao anatin'izay asa fanarenana izay dia nararotana raha toy ihany koa moa no avoziny satria efa antitrantitra ilay toerana zany hoe ilay toerana centre de traitement ny Covid-19 ny tena trapavoazana dia iny zany no napitsika namboaritsika tamin'ny alalan'ny Tagnamaro dia navozina ihany koa zany nolokoana ny soloana ny gouttière reny manko sika lasa ny rivotra daholo dia soloana ny planche de rive ho ny plazatsika azy namboarana ny varavarana namboarana ny varavarankely zany hoe nometsika endrika vaovao mba nataona tanoranora azy indray zany lay toerana tao anatin'izay Tagnamaro natao androany izay dia mbola hitorapitsy moa izay asa izay amin'ny alalan'ny fanohanana amin'ny sehatra izay misy atsika zany atao anatin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina mialohan'ny todian-doha hiverina ny Antananarivo. Makasitraka tompoko iresaka raharam-pirenentsika ramatoa ministra naoraka be zany tato ato ny fametrapelan'ny ministra teo aloha ministry ny fitsarana ary fantatra moa fa hoe tamin'ny faraka amby folo ny volana febroary teo no nametraka an'izay fametrapelan izay izy ary nekeny filohan'ny Repoblika ny faharoa amby folo ny volana febroary ny resaka mandeha zany dia hoe rehefa avy any amin'ny faritra ny na avy any anindrana ny ministra no misy zavatra lam'izay dia haingana be ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny fanjakana fa rehefa ty afovoatany dia ohatran'ny tsy voakitika. Kesika ny fialan'ny ministra ny fitsarana teo aloha dia efa naveriko ombenombeny zay dia mbola amafisiko zay ary isorako lehibe ny prime ministre lehibe ny gouvernement nametraka ny teboka eo amin'ny tendrony ho ny filazantsika azy dia ny hoe nanaiky an'iny fametraha-pialana iny ny filohan'ny Repoblika sy ny prime ministre niainga tamin'ny renseignement na ny angom-baovao teo am-pelantanan'izy ireo tsy niainga tamin'ny tsindry samihafa amin'ny tambajotra serasera sosialy akory ary indrindraindrindra nitenenina Andriamatoa prime ministre hoe nisy fanadihadiana lalina azadinoana fa na ny prime ministre na ny filohan'ny Repoblika samy manana ny service de renseignement samy manana zany ny mpanao fanadihadiana eo am-pelantanany ary matoa izy ireo nandray an'izay fanapahan-kevitra zay hoe Andriamatoa prime ministre ary niteneniny izay indramiko ny zavatra nylazainy efa namakafaka lalina izy mirahalahy ary izy mirahalahy mianaka mialatsiny zay vao nandray an'izay fanapahan-kevitra hoe hanaiky ny fametraha-pialana izay everiko fa tsy zazakely ny prime ministre tsy zazakely ny filohan'ny Repoblika everiko fa matoa izy ireo nanaiky ilay fametraha-pialana dia ampy ny loharanom-baovao teo am-pelantanany nandraisana an'izay fanapahan-kevitra izay. Ianao manokana zao ramatoa ministra anisan'ny andrenesana resaka be ny anivon'ny tambajotra ny hoe hoesorina na hoe tokony hiala ihany koa nefa tsy voakitika noho ny mahavy aty ampovoatany ianao ve no mahatonga an'izay sa inona mety aty? Efa fantaninao teo aloha kely zay dia averiko fetifety mikasika an'ilay hoe avoatany na ny avy any amin'ny faritra ihany koa za mahita hoe
terrain dangereux zany hoe tsy tokony ho lalaovintsika amina resaka politika mihitsy ary tsy tokony ho tratrana fandrika na fampiadiana ara-poko zany mihitsy isika malagasy satria saripady loatra ilay firaisampirenena tsika tato amin'ny ministera ny serasera sy mikolontsaina nyvohy foana ny hoe iray ihany isika malagasy ary tena zava-dehibe zay amin'ny vanim-potoana rehetra satria ny tantarana napirofo fa tsy nitondra antsika afa-tsy tany amina fanakorontanana savorivory ary herisetra ny fampiasana ny resaka fiaviana na fanozongozonana ny firaisampirenena anatina raharaha politika amiko na avy aiza izy na avy aiza fiaviana rehefa mahita ny lehibe hoe nisy tsy netiny nataony ka ampy ny angom-baovao am-pelantanany dia azo andraisana n'izay fepetra izay izy hoe esoriny fa tsy tokony misy mihitsy zany hoe satria avy any ananina na avy any ananina fitaovana ray entin'olona foana anakorontanana eo amin'ny lafin'ny politika ny resaka fampifanandrinana ny samy foko eto Madagasikara ary fitaovana anaovana déstabilisation goavana ihany koa io zay ny tokony hoe hitandremantsika malagasy zany a tsy ho tratran'izay fandrika izay ianao manokana hoe ianao betsaka miresaka amin'ny tambajotra serasera sosialy mangataka hoe tokony mialana tokony esorina satria mahabe resaka fa manino ianao tsy voakitikitika nefa ianao mahabe resaka zao nantaniako am'mpanao gazety rehefa nataon'ny mpanao gazety an'izay tamin'ny nantaniany mpanao gazety an'izay dia hozy aho hoe le resabe resahana zany hoe resabe amin'ny tambajotra serasera sosialy dia hoy aho hoe rehefa nekeny ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre ny fametraha-pialany ny ministra teo aloha sahana amin'ny fitsarana dia nomena tsiny sy nytoram-bato ny prime ministre sy ny filohan'ny repoblika hoe fa maninona no resaka ny anaty Facebook fa maninona ny olona tsy misy atao arisy no miteny dia inona ny raisana fanapahan-kevitra nomena tsiny zany ny filoha sy ny prime ministre fa rehefa avy eo amin'izay nefa ireo olona ireo ihany izay milaza fa manohana ny fitondram-panjakana no milaza manao hoe ilalatiana tokony esorina eo amin'ny toerana amin'ny tambajotra serasera sosialy ihany zany hoe rehefa angataka ny fanalana na ny fanesorana ny lalatiana fa zany dia mety ilay tambajotra serasera sosialy anaovana n'le tsindrina le pression fa rehefa ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre mandray fanapahan-kevitra dia hoe tsy mety ilay tambajotra serasera sosialy zay ny fanamarihana voalohany tiako apetraka za aloha alohan'ny tena hoe hidirako amin'ny antsipriany zany hoe hidirako amin'le fond le votoatiny zay fanontanianao zay dia tia metraka fotsiny aho hoe rehefa teniko zay hoe za ndray tsy olana amiko mihitsy tsy manda ny ala mihitsy ary tsy mametraka olana ny amin'izah mihitsy raha zay ny fanapahan-kevitra ny filoha na ny fanapahan-kevitra ny prime ministre ihany koa io moa hoe fanteneniko hoe ny haut employé de l'état rehetra na ny olona voatendry amina ndraiky mpanjakana ambony rehetra dia ny fotoana izay anendrena azy dia fotoana anekeny ny fanalana azy zany hoe iny sonina anekeny fanendrena azy iny zany dia soni ihany koa fanalana azy ohatran'izay lay endriny satria didim-panjakana nge anendrenanao didim-panjakana ihany koa zany zay ataony filohan'ny repoblika sy prime ministre manala anao tsy any zany tena tsy olana amiko mihitsy fa amiko fotsiny tiany fomba fijery politika masitsivana telo no hitazomana na anesorana olona eo ao anatin'ny gouvernementa izany voalohany na vita ny asany ve izy araka ny tokony ho izy faharoa nadio ve ny fomba ny tantanany an'le ministera izay nandreketany na le andraikitra izay nomena azy ary fahatelo misy tombony ve na valeur ajoutée ara-politika no mahaeo amin'ilay toerana azy amin'izay andraikitra sahanin'izay fantaniana voalohany na vita ny asany ve izy dia eo misy contrat programme ny fanaovana tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre dia ry zareo afaka mitsara manao évaluation ary zay ministre dia mandalo évaluation foana isaky ny enim-bolana dia afaka mitsara izy hoe na vita ny asanao ve ianao ny ainga tamin'ilay contrat programme izay ny fanarahany filosiny prime ministre taminao alatsiny ampanetrehitena hoe tsy deravady may mandeha fa ao ny sandrin'ireo mpiara-miasa amiko aorian'ireo ilaza azy raha ny zavatra vita teto anivonyity ministera ny serasera sy ny kolotsainy ity tao anatin'izay fotoana ny tantanany izay faharoa madio ve ny fitantanany dia eo amin'izay zany reo resabe izay anenjehana ny lalatsiana amin'izao fotoana izao ve misy ifandraisany amin'ny asako mitombona ve ilay fanenjehana sa hoe fitiavana tia anenjika fotsiny amin'ny alakobika tsy tiako tare
ty moa dia isorako lehiben'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement mihitsy nylaza hoe tsy voatery ho marina daholo ange ny resaka rehetra izay ely amin'ny tambajotra tserasera sosialy momba ny ministra hoy izy na momba ny prime ministre na momba ny filohan'ny repoblika ihany koa tsy kilalaon-jaza hoy izy ny fanendrena na fanalana mpikambana ao anaty gouvernement izany fa tsy maintsy atao anatina famatorana fandiniana sy fanadiadiana lalina hatreto mbola tsisy na iray aza afaka manam-pirofo fa marina daholo ary mitombina daholo ny zavatra marobe izay nanenjehana ny tena teny amin'ny tambajotra ary ny zavatra efa hita foana raha teo dia paikadany mpanohitra strategian'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao ary tena ampiasain'izy ireo ny lainga sy ny tsao izay aloha zany ny ataoko hoe malala sy mandinika an'izany ny lehibe madio ve hoy ihany fitantanako izay ny fantaniko teo dia ampanetretena zao emeny amaliko anao ary tsy misalasala mihitsy ana kely varavety aza mamaly hoe eny tompoko tena nadio ny fitantanako ary tsy za mihitsy no hitanao na androany na raha mpitsona teo aloha ho voatontonona amina resaka scandale financier zany tsy isy zany raha mbola zako no mitantana ny ministera mbola tsy ianao ary afaka manamafy an'izany reo mpiara-miasa amiko reo hoe nakavola tamina organisme rattaché na ariary azy napiditra mpiasam-panjakana namako na havako na etsetretsetra tao anatin'ny fitantanana andraram-panjakana tsy mbola napiditra USCD na ULD na iray azy na hoe mpiasam-panjakana inona na inona tsy mbola naka misy amin'reto tale généralko reto tale général mpitantana organisme rattaché au niveau ministérako tsy mbola nakako ary afaka manamarina n'izany zareo na ariary azy nefa hatramin'izay izay ministra ny tantana teo makavola amin'ny RTM makavola amin'ny lovako hoe makavola amin'ireo organisme rattaché zay mampiditra vola atao anatin'ny ministera ireo fa tsy mba za zany ianao tsy mbola ahita ny lalatiana zany mihitsy hoe manana orinasa manao marché public izy tsy misy zany na hoe ny vadiny na namany manana orinasa manao marché public tsisy zany niezaka nanara-dalàna foana hatramin'izay ka hatramin'izao ary tena fantatra ireo mpiara-miasa amiko ireo hoe sarotiny a raha vao resaka fanarahan-dalàna izany tsy mbola nanao hoe favoritisme na fiangarana tao anatin'ny fitantanako an'izay ministera izay tsy mba nanararoatra ny fahefana teo ampelantanako izany mihitsy hatramin'izay tsy nanao kolikoly aho ary tia ny tena zava-dehibe azo savaina tsara tompoko ny déclaration de patrimoine izay nataoko fanambaram-pananana izay nataoko azo savaina ny compte bancaireko sao dia misy vola tsy mazavazava miditra any azo savaina daholo ny any an-tranko na rahamaso ny amin'ny antsipriany amin'ny fananana mivady na tsy fantatro azo jerena daholo zany tsy sarotra zany tena faran'izay tsy sarotra zany ary azon'ny bromaleo tena miady amin'ny kolikoly atao zany azony sampandraraha samihafa mitsirika n'izany resaka arabola izany atao somatsara izany na zao amin'za fotoana hitantanako ministera izao na efa tsy eo amin'ny andraikitra intsony ianao ane na tsy eo amin'ny andraikitra intsony raha tsy afabela raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataonao hoe ary za vonina somatsara hiatrika an'izany ny zavatra hitako Jean Aimé ny filohan'ny repoblika io sy ny prime ministre tena sarotiny amin'ny resaka volam-panjakana ary veriko hoe rariny ny azy satria volam-bahoaka io volanao volako volantsika rehetra meno any atokantrano any io masarotiny azy fatratra koa ny resaka kolikoly ka zay ny mahatonga ny hoe raha vao resaka arabola dia aingana ny fandraisana fanapa-kevitra miainga amin'izay ataontsika hoe angom-baovao io hoy eo ampelantanana izay raha vao resaka hoe vola tsy mazavazava io na kolikoly izy tena tsy mandefitra ny filohan'ny repoblika ary azotsika anaovana jery-totika angenindra raha na fanafana niteraka fanesorana ministra tao anatiny ty fitondrana ity resa-bola daholo resaka bola zany hoe resaka fitantanana tsy mazava na resaka mety hoe kolikoly avolentana tafiditra n'ilay ministra zay ny zavatra ataontsika hoe mamaly an'ilay fantaniko teo hoe madio ve amin'ny fitantanana ny tompony andraikitra anankiray fa telo farany mitondra valeur ajoutée ve eo amin'ny lafiny politika zany hoe inona ny tompony hananana ny olo io ao anaty gouvernement dia tsy amboko kosa aloha ary sahako miteny Jean Aimé fa raha misy antoko izay manohana ny fitondram-panjakana manohana ny filohan'ny repoblika ary nanohana azy nanao fampelezan-kevitra ho azy ary mbola manohana feno azy tsy sadasada le fanohanana ka miteny hoe manohana nefa atao ambadika mamely zay le tiako tenenina fa tena manohana azy amin'ny fomadio dia voalohany ndao atao hoe tsy voalohany fa anisany voalohany freedom so manko dia lazaina fa hoe mba mirehare koa le mpitarika any antoko freedom
fa tsy mamenatra mihitsy milazan'izany hoe raha nisy tsy mbola ny kosmaso na sany joro tsy natahotra ary sana inona fanenjehana natao azy amin'ny fiarovana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, fiarovana ny filohan'ny repoblika sy ny vinany sy ny asa vitany, dia voalohany mba tsy ilazako iaho hoe voalohany dia anisan'ny voalohany ny antoko freedom atao anatiny izay 3 taona izay, ka nanisina mety ho fanenjehana anay dia nijoro foana ny antoko ary nijoro foana izahay tato anatiny ity antoko freedom ity. Ary matetika aza zany anomezana tsiny anay, nareo koa moa zany dia manao, nareo ny teo première ligne nareo no devant de la scène eo foana ny fiarovana an'ity fitondram-panjakana ity, dia avy eo nareo enjehan'ny olona dia maloto nareo, dia hoy izay hoe tsy maninona zany fa ny anay conviction, ny anay faharesen-dahatra nanohananay azy. Ka izay le fanontaniako hoe mitondra sa tsy mitondra valeur ajoutée na tompony ho amin'ny lafiny politika ho an'ilay fitondrana, ho an'ilay filohan'ny repoblika na ho an'ny prime ministre lehibe ny gouvernement, izay mahao an'ny mpikambana anankiray ao anatin'ny gouvernement izay. Fehany ampanetretena aloha hatretra dia heveriko fa nahafeno ary mbola mahafeno an'ireo masosivana anankitelo ireo ary indrindra tia averiko amin'ny mpiara-miasa amiko foana, tiany adidy zao ny fotoana hananatsika mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe chance na vintana hanompo an'ity firenena ity. Tsy azo elana izany fanompoana ny firenena izany raha misy tena fitiava-tanindrazana mitempo ao anatinao, ary izay ny any isorako ny filohan'ny repoblika nameahany izay chance izay hanompo iservir an'ity firenena ity tamin'ny alalana nendreny eto amin'ity toerana maministra ity, izay tanterahako ampitiavana lehibe na manorana na manavandra na fanenjehana na fitorahana voninkazo sy ny sisa, tsy olana amiko mihitsy izany satria fantatro fa manompo firenena, fantatro fa miasa ho an'ny firenena, ary ohatr'izay ihany koa no mibaiko an'ireo mpiara-miasa amiko ireo. Ampanetretena no ilazana hoe mandrapatonga ny fotoana izay ilazan'ny filohan'ny repoblika mijanona amin'izay ianao lalatiany, dia isorako azy izay opportunité nomeny ahafahako naneo ahafahako nanompo ary ahafahako nanatanteraka ny adidiko amin'ny firenena izay. Mialatsiny efa somary lavalava kely ty valiteniko ity Jean Aimé, satria zao any manana fotoana angamba mba tsy hiverenana foana hoe ametrahana ny tendrony eo ambonin'ny isy, ametrahana ny tsipika eo amin'ny te. Tsy nefa zay le fiteny azy hoe le point sur le i et le trait sur le t, zay ny filazantsika azy. Zany ndray tsy dia mibody toerana loatra Jean Aimé, ary tsy ataoko hoe tsy hibody toerana zany ihany koa ka hoe sanatria ampanao pression eto sy eroa dia anakarama olona mitambajotra tserasera sosialy mba hitazomana amin'ny toerako, fa raha fantatra hoe nisy fahadisoana bevava izay nataoko, vonina hiala tsisy raorao mihitsy, tsy problème mihitsy zany. Fa raha mbola resaka alakopika tsy tiako tare kosa aloha na famitehana gratuit maimaimpona na kajikajy politika ihany koa, satria misy izay hoe atao izay analana ny lalatiana dia io no la femme mahabatra ho ny teny vahiny, satria manelingela raha miala izy mety marefo ilay fitondrana, za tsy te hiditra amin'izany loatra zany Jean Aimé, fa rehefa niasa tamiko ireo mpiara-miasa amiko mahalala tsara mihitsy ary mahalala ataoko hoe amin'ny atsipriany mihitsy, fa za tena nisan'ny sarotiny amin'izany hoe fanatanterahana ny asa ao anatina fanarahan-dalàna izany, ary za tena mahitsy ao anatin' izay fitantanana izay. Zay arangeny ohatrany hoe anomezana tsiny matetika Jean Aimé, ny antony dia zao, za rehefa tonga teo amin'ny fitantanana ny ministera io dia izay dossier hitako fanalotoloto dia hoy aho hoe andaotsika hitory, dia omena tsiny aho hoe tia mitoritory olona ho ny lalatiany, ny tompony andraikitra teto amin'ny RTM tamin'izany fotoana izany dia nomena tsiny hoe fangay ianao mieritreritra ny tenanao tsotratry ny aloka, dia hoy aho hoe eny za kosa aloha miala tsiny efa za tsy hanao fanodiko tena mbola mpanjakana zany mihitsy. Dia io question de principe Jean Aimé, zay ny fijeriko azy hoe na ariary io na miliary io na ariary io na 1 milliard io na mihoatra n'izany io ilay hoe manodikody mbola mpanjakana mihitsy tsy mety, satria mangalatra ny volam-bahoaka efa sahirana zany, volam-bahoaka efa ataontsika hoe mitrongo voahomana zany, dia mbola andeha angalarinao ihany ve, dia mbola hijoroako foana zany. Ny fitsarana moa no miteny hoe meloka na tsy meloka ny olona anankiray Jean Aimé rehefa toriana, fa ny akosa dia tsotra. Raha misy raharaha everiko fa tokony hipoirany marina hampanjakatsika n'izay fahamarinana izay
dia oza hoe tsy maninona mihitsy tsy tokony olana mitondra ndrara iny amin'ny fitsarana na lazaina fa tia mitorotoro foana aza dia oza hoe ka zay niny no fitaovana omeny lalàna eo ampelantanako hoe oeto anatrehan'ny fitsarana ndrara dia aloha ny fitsarana no hitadiny marina dia amoaka hoe nisy tokoa ve tato fanodikodinam-bolam-panjakana, nisy tokoa ve tato fangalaram-bolam-panjakana, nisy tokoa ve tato raharaha maizimaizina kolokolo sy ny sisa, dia aloha ny fitsarana no andinika an'izay ary zay ny tokony ho asany sy hasiny fitsarana fa raha tsy mipetraka izay dia lasa tany tsy tandalàna zany tsika nefa le dradradradratsika foana aloha hoe tany tandalàna dia lasa gaboraraka zany tsika raha samy afaka manao an'izany daholo fa tsy hampiasa ny fitsarana amin'ny rariny zany amin'izay hitanao fa tokony hoe hipoirana zay marina izay ka zay ny fehany izay tiako lazain'izay Jean Aimé hoe ny fantanianao moa dia hoe ianao zao ohatra voateny zavatra marobe nefa ianao tsy voakitikitika dia oza hoe io ny lehibe ihany manapa-kevitra mikasika an'izay za tsy dia manana olana loatra mikasika an'izay fa izay nazavaiko anao teo izay ny any fomba fijeriko question de principe hoy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fany ary mbola hijoroako hatramin'izao tsika miteny zao fa raha ny fahitanao azy raha matoa minisitra zay zao no nazavainao teo le rehetrarehetra mahakasika an'izay hoe question de principe ozy izy ianao inona zany no tena antony any anjehana anao satria tsy mety ary tsy mahazatra ny ankamaroan'ny olona ilay fomba fanaovako politika zasy ny antoko politika izay tariako ary tsy dia mahazatra ny olona loatra na zana ny vadiko ny fomba fijoroanay zany amin'izay hoe question de principe zay tsy miraitsy kombakomba mpanohitra sady tsy manao hoe miray tendro zany amin'ny olona mpanenjika ny fitondrana par loyauté satria sika nge mahafantatra eo anaty fitondrana misy olona miraitsy kombakomba amin'ny fanoherany zany hoe ny anaiky resaka loyauté raha misy ve ohatra manakina dia tsy andeha hiazakazaka mihitsy hampangina azy ireo amin'ny resaka vola indrindra raha hitako hoe zavatra tsy mitombo lanenanjehana raha hitako hoe rary ny zavatra nataoko za tsy ho hitanao zany mihitsy hoe satria manenjika ianana any dia andeha ho tambatambasaka hoe tia ny vola dia mangina aza tsy manao an'izany dia tsy maninona fa manahirana ny olona izay dia ireo olona rehetra miteny ireo zany any tsy zavatra vaovao eto amin'ny fanaovana politika azonao ireo olona rehetrarehetra miteny ireo any raha omenao vola dia manginy fa zalalatiny tsy hanao an'izay mivady tsy hanao an'izay avelao kian'eo foana fa tsy olana mihitsy zany rehefa mbola nahita fa tsy nanao ratsy raha mbola samy mpikambana anaty gouvernement na ny filohan'ny république na ny prime ministre lehibe ny gouvernement tsy andeha anakara-mampanohitra mihitsy anenjehana azy ireo satria izay no atao hoe solidarité ao anatina fitondrana anankiray tsy sanatria andeha ray tendro amin'ny olona manopa na mamiravira amin'ny filohan'ny république ihany koa raha atao anaty fitondram-panjakana tsy sa iseho akory ana akasary fotsiny azy iaraka amin'ireny olona mifanohiran'ireny par loyauté par principe raha atao anatin'ny fitondrana ka zay fomba fijeriko mety hoe mahintsy loatra kare loatra izay no manelingelona ny olona izay no mety mahatonga ny hoe inona zany tena antony mahatonga fanenjehana anao ny ary rehefa hoe anohana ny filohan'ny république dia anohana azy hatramin'ny farany azy zay ny engagement nataoko taminy ary zay no dradradradrainay freedom teny akianja nandritra ny fotoana nanaovana fampelezan-kevitra azy hoe resaka principe ty resaka foto-kevitra ity rehefa hitanay fa mety filohan'ny république ao anatin'izay ataontsika hoe vina hijorono amin'ny fitantanana ny firenena izay dia mbola manomana azy foana izahay tsy resaka tombontsoa manokana mihitsy io za tsy dia mahay misabaka loatra ka hoe so sanatria iongana le fitondrana raha-pisy fa aloha asiana tongotra ray ihany ary amin'ny fanoherana za tsy manao an'izany aona moa fiteny azy zay hoe entière loatra no fomba fiteny azy ary zay mihitsy za hatramin'izay nanaovako politika izay ny mahazatra antsika manko ane Jean Aimé dia ny hoe misy mpanao politika mangalatra na manao bizina ho fiteny azy na manao raharaha maloto dia ina ny zavatra ataony tsy maintsy izy zany mahay tsy mahay aroa tsy maintsy manampy tamby an'le olona izy zany zay mety mahalala n'izay dossier an'izay mba tsy hatratra n'izay alatra nataon'izay dia voatery manao mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe voatery manao compromission hoy ny teny vahiny zany compromission zany dia ohatrany hoe manao arrangement no ny tombontsoana no ny lâcheté par lâcheté ou par intérêt zany mialatsiny fa lasa ohatrany hoe miteny vahiny kely zany hoe tsy maintsy mifanaraka amin'ny ranona rana satria ny araninana tao na hoe mahalala n'ilay dossier malotonao tao dia mety mahita ny adalanao ihany koa dia tsy maintsy hampanginonao na tambatambazanao amin'ny vola fa tsy za mihitsy zany na oviana
na oviana ary tsy zay ihany koa no ataoko hoe fotom-pisainana ampitaiko amin'reto mpiara-miasa amiko reto na ny mpiara-mitolona amiko a ny camarade de partie ako no filazantsika azy ka tsy voatery amin'ireo mety efa zatra lalan-dririnina loatra ny fanaovana politika sadasada angambo Jean Aimé zay fomba fanaovako politika sy ny fijeriko sy ny fihevitra izay dia mety izay no mahatonga ny fanakianana sy ny fanenjehana foana faharoa manarakaraka izany zay manaiky dia hoe manelingelina ny zareo ina moa mahatonga ny tena manelingelina satria na tiana na tsy tiana dia anisan'ny tena manahirana ny mpanohitra anie za Jean Aimé manahirana azy amiko dia satria samy manana argument iarovana n'ity fitondram-panjakana ity ary tsy mitovy ny olona ato anatin'ny fitondrana noho ny intérêt manokana matériel financier etc sy noho ny hoe conviction rehefa ianao manana conviction manelingelina ny olona ianao satria fantany hoe ny fomba fiarovanao n'le fitondrana dia izay efitra avoakanao noho ny conviction anao zay dia za teny mihitsy hoe satria ny tena manelingelina ny mpanohitra dia tsy hitany anefa zay dossier maloto anenjehana ny tena dia zay le teneninao teo hoe zay le fanontanianao hoe inona ny tena antony mahatonga ny zareo manenjika anao dia ozy hoe lasa fanenjehana na fanenjehana ny vadiko amin'ny resaka manokana zany sisany matetika atao na fanelezana tsao mombana ihany koa azafady za tsy miteny hoe zay ny tonga lafatra tsy miteny an'izay mihitsy fa sao dia hoe zay no averimbelinao zay manana ny fadisoanay manana ny klemanay na izanaty izany izy dia tsy ekena kosa ny hoe fanelezana tsao na famoronana lainga zay amin'ny tehananay dia tia ny vazovazoko matetika amin'ny vadiko ty Jean Aimé vazovazany matetika mihitsy moa zany ny tena mariny aleonay enjehany amina lazaina fa hoe scandale na fiainana manokana na vie privée aleonay enjehana amina andeha atao hoe fihetsiko na fihetsiko ny vadiko na ny fomba fiteniko sy ny sisa zay anenjehana anay fa aleonay enjehana amin'izany toy zay enjehana amina hoe nangalatra volam-panjakana na enjehana amina hoe nanao kolikoly avolentana na miliara maro ny resaka eo satria reny volam-bahoaka ny saripady zay tsy dia mataitra anay firy na dia hoe atao hoe enjehana toy inona azy izahay satria amin'ny alina izay matory tsara satria madio ny conscience anay satria izahay mahasamy jery ny zanakay anakefatra ao anatin'ny masony hoe ny vola amelomanay ireo vady aman-janaka ireo tsy vola maloto ary zahay indrindraindrindra ihany koa mahasamy teny amin'izy ireo mampita valeur amin'izy ireo hoe tsy mety ny mangalatra tsy mety manao kolikoly tsy mety manodikodim-bolam-panjakana tsy mety manararoatra ny fahefany eo-pelantanana anaovanao favoritisme anomezanao vahana ny rakotana rabe avanao na za zao mahasamy teny anao Jean Aimé fa na ny mamako azy enina tamin'ny papako mbola velona azy na fiara tsy ananan'ireo ray aman-dreniko ireo hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia mety hogaka ny olona hoe ray aman-drenina ministra ve fa satria zahay tsy voatery hoe hanana vola be na hanan-karena be rehefa hoe manompo an'le firenena araka le fomba fijery zay le teneniko hoe zay manko ny nahazatra teto hatramin'izay rehefa ministra zany dia manan-karena be rehefa ministra zany dia ohatran'izao sy ohatran'izao fa zay zahay satria zay ilay valeur zay ilay atao hoe sotoavana izay nitezananay zay mbola hitezananay hatramin'izao farany tia dia sahako miteny ty Jean Aimé ireo olona manenjika anay ireo olona avy amin'ny fanoheranay ireo dia sahako miteny ampanetretena fa tsy nahavita ny vitako anasoavana any vahoaka malagasy mpiray tandrazana raha ny fitiavana nyty tandrazana ity sy ny vahoaka atao ao aminy mbola tsy nitondra akory nge za zany hoe mbola tsy tao anatin'ny fitondrana akory anie za Jean Aimé 13 taona lasa anie za zay nanangana ny freedom misy amin'reto mpiara-miasa amiko reto miara nanangana amiko ny freedom tamin'izany fotoana izany tamin'izany anie izay dia efa nanao soa ny mpiarabeny le zahay anie isan-kalaka misy tsy tapaka hatramin'izay ka hatramin'izao taona maro zao manampy olona foana amin'ny resaka consultation juridique maimaim-poana consultation foncière maimaim-poana manampy ny olona amin'ny resaka ady tany amin'ny olona manana raharaham-pitsarana manao an'izany izay ary mitety vohitra manao an'izany amin'ny raha tsy mangaika efa misy ny antoko freedom za zao Jean Aimé za kosa angambany ampanetretena mbola tsy nisy olona nandondoa-baravarana tamiko ka nangataka fanampiana ka azoko ampiana satria mety misy indraindray tsy voavahako koa ny olana ka tsy nataoko nanao mia fitezana zanakam-boty firy eto amin'ity Madagasikara ty manana zao ao Fianaratsoa manana ny Thomas manana ao Antananarivo akany mitaiza zazakam-boty zaza sahirana izay tena ampinay
de manière permanente mihitsy ampiny antoko zany ao anatin'izay hoe asa soa ataona izay nanamboatra ny trano fonenan'izy ireo ray manontolo fianaran'izy ireo ray manontolo a tany Tomasina nanampy an'ireo vehivavy nietraketran'ny vatany ka lasa mère célibataire any fianaran-tsoa ary manampy azy ireo amin'ny centre hitezana azy ireo amelomana azy arakasa manampy vehivavy victime na violence conjugale efatra amin'izay zany a ny antoko freedom fa tsy hoe zahako rery akory farany teo sady mbola nanampy mpianatra eny polytechnique zay ampolo taonany maro ireo ankizy ireo tsy nanana toerana ivoahana tsy nanana toerana androna anaovana idiovana fa dia mialatsiny milomano miaraka amin'ny rano maloto ao ry zareo rano maloto io rano avy any amin'ny toeram-pivoahana any mivoaka dia io ny eo alohan'ny trano eo ary tena tsy mendrika an zareo nanampy azy ireo mety tsy afaka manome zato isan-jato ngamba satria tsy manana ny ento-manana amin'izany fa izay tratranay kosa dia tena nataonay ary nanao foana izahay tsy mbola nisy hatramin'izay ka hatramin'izao ary hatramin'izao dia mbola manao an'izany asa fanasoavana ny mpiarabelona izany tena mialatsiny ampanetretena ny tenenana izany hitenenana hoe ny tsabo marary na mpiana-janaka nanampy anjatony anarivon'ireo zaza ray aman-dreny fianakaviana izay trapasahiranana nitondranana zany fanampiana zay mba azo natao zany ny ady tamin'ny tsirariny eny amin'ny fitsarana mamempisolo vava maimaimpona manao an'izany zay na hatramin'izao tsika miteny zao miady manampy ny fokon'olona tratrana ady tany izahay mbola manohy manao an'izany zay hatramin'izao tsika miteny zao za zao avy aty ambositra dia mbola andeha ho any amin'ny faritra tasy indray andeha anampy an'ireo olona tratrana ataontsika hoe victime na ady tany reo satria misy olona mahitahita hitenenako hoe marobe raha ny asa fanampiana ny mpiray-tandrazana mba efa nataon'ny tena teto ka fehan'izay dia hoy aho hoe Andriamanitra mahalala n'izay nataonay teto amin'ity firenena ity ary tena mpanetretena ny tenenako an'izany Jean-Aimé tsy ilaina dera sy laza angamin'izany fa etiko milaza fotsiny hoe tsy mampitsanga menatra mihitsy raha izay vita rehetra ho an'ny firenena izay ary tsy misy anenenana na kely azy dia mbola vonona foana ny anao an'izany vonona foana ny aneho ny fitiavana ny ty tanindrazana ity vonona foana hanampy ny filohan'ny repoblika amin'ny fitiavan-tanindrazana lehibe izay ananany satria zahay resy lahatra fa tena hanafitra ny firenena izany filohan'ny repoblika izany raha ny finiavana ny volonté ary indrindrindrindra ny famonotena izay ataony amin'izao fotoana izao ary aza dinono fa ny antoko freedom no anisan'ny voalohan'ny teny hatria taloha ohatra mbola tsy naheno afaka ohatranay any teny fa izay tato anatin'ny antoko freedom nefa ny teny fa maniry indrindra ny filatsahan'ny filohan'ny repoblika amin'ny mandat faharoa ary raha ohatra ka ilaina zany dia izay no anisan'ny voalohany ampiriska azy anao an'izay andeha any amin'ny deuxième mandat zay ary anoana azy amin'ny herinay ray manontolo ka fehan'izay rehetrarehetra izay Jean-Aimé dia hoy aho hoe ty tena mariny ty fomba fiten'ny tanora teo ny mpanentsika toujours afara amin'io resaka resantsika io fa tena izay mihitsy hoe zany hoe tsy manana olana amin'le resaka fanenjehana raha ohatra ka andeha ataontsika hoe lalao politika madio le izy fa le izy efa lalao politika maloto le izy efa any amina vadika zavatra hafa mihitsy zany akoatrany hoe alabika tsy tiako tare akoatrany hoe manelingely lalatina satria anisan'ny pilier mba azon'ny filohan'ny repoblika hitokisana sy azony ty fitondrany ty hitokisany dia zay ny manelingely fa ny amfehan'izay rehetrarehetra izay hoy aho dia hoy aho hoe io Andriamanitra io mijery midiny io fa tsy mijery miakatra Jean-Aimé dia mahita ny zavatra nataony tena dia ny tena milamina miaraka amin'ny conscience ny tena ny ambon'izay dia an'ny olona izay manao azy ia amaraparantsika raha matoa minisitra ny avatra avy aminao amin'ny mahampitondra tenin'ny gouvernement taray eo ihany koa ny maha-ministra ny serasera sy kolotsainanao isika atao ministera ia ny tsy hoe afatra lasa ohatrany hoe izy moa zany hoe ametraka afatra fa te hitondra fotsiny fanehoana firaisan-kina amin'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra ireo avatsika any amin'ny faritra avaratra tsy nananosy iny izay vao nandalovany rivotoza Tumako farany teo indray satria mbola betsaka ny traboina any an-toerana zany zao tsika amin'ny teny zao isorantsika moa ny mpikambana anaty gouvernement izay efa nandeha tany tarihan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement mankahery azy ireo ary tena miompo-po tanteraka mihitsy ao anatiny izay fiatrehana ny fandalovany ny fiatrehana ny taoriana ny fandalovany rivotoza izay zany hoe le vanim-potoana poste Tumako zany ary efa mankahery sady ihany koa satria ny voalaza dia hoe efa mananontany any amin'ny ranomasimbe indiana indray ny Enmati zay moa izy teo Eminati
izay mety ho rivodoza mahery ihany koa raha ny filaza dia mety hoe ho lasa fort cyclone tropical no mety zany ho tanjany rehefa manakaiky atsika aty amin'ny ilan'ny atsinanany nosy izy zany. Ny trajectoireny dia misy milaza hoe mety tsy ho lavitra ny trajectoire Batsiray fa atsika moa ankina amin'Andriamanitra mandrakariva ny zavatra rehetrarehetra dia mankahery mandrakariva engane mba tsy hitondra takaitra betsaka, tsy hamela takaitra betsaka amintsika izay rivodoza mandalo sy mbola handalo satria ny azadonoina mbola hatramin'ny volana avril ny période cyclonique ho atsika eto Madagasikara, izany hoe mety mbola betsaka ny forina fa tatoato moa tena maro be ny fanesy ilay izy tao kory fa izay no ataontsika hoe tranga natoraly ireny zavatra ireny fa dia miray fo ary milaza mandrakariva eo ankavanana eo anila ny vahoaka malagasy mandrakariva raha mbola misy ny azo atao miaraka amin'ny fitondram-panjakana iray manontolo mijery sy mifametanana anatin'izay fiatrehana ny loza ara-boajanahary samihafa ireny. Izay ny hafatra voalohany tsy hoe hafatra lasa ohatrany hoe manafatra fa zay no teboka voalohany tiako resana dia ny teboka faharoa mbola tsy foana tanteraka amin'ny valanaretina Covid-19 dia mbola mitandrina foana ihany tsika rehetra ao anatin'izay fiparitahan'ny valanaretina izay ao anatin'ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa izay tsy maintsy tokony ho tandremana zany, tsy maintsy tokony ho arahina ihany koa dia farany mankahery atsika mianakavy atsika voaka malagasy tsy akanavaka anatina vanim-potoana sarotra tahaka an'izao ary io moa hoe aorinan'ny orana dia andro tsara foana après la pluie le beau temps ny fitenenana dia izay no andrandrayntsika voaka malagasy fa manam-pinoana mandrakariva ao anatin'ny fiatrehana n'izany andro sarotra izany dia mankahery antsika rehetra ihany koa. Makasitraka Ramatoa Minisitra izay nivahiny tato anatin'ny fandarana tsy ho topotrano miony ny ainga mivantana avy aty an-drenivohitr'ny asa